mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity. Manasanao an-trany ny anaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka sika. Iranay tsara indrindra ny danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny ata sy ny voninahitra. Saotra anao izay satria avy aminao tokoa no fitahianay, avy aminao no eto anay ankehitriny ary noho ny fitiavanao no mbola tsy mahalany rehetra anay. Andray ny teninao izahay dia aoka ianao Tompo, hanazava izany araka ny sitraponao ka tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainanay izany fa hitoetra ho fototra hijoroan'ny finoanay amin'ny fanarahana anao. Ho mitenena ray fa vonin-kaina anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ilay vanim-potoana ara-paminaniana lava indrindra. Nresaka mahakasika ny 310 andro isika omaly. Raha tsika dia hitoy mahakasika an'izay i Artaxerxes izay mpanjaka ny Persa no namoaka ny didy tamin'ny taona 714 taorianan'i Kristy. Ny didy io no farany amin'ireo didy telo izay namela ny Jiosy hiverina anamboatra indray an'i Jerosalema sy hamerina amin'ny laoniny ireo fanapovam-bavahana tao an'ny tempoly. I didy fahatelo io no feno indrindra ary manamarika ny fiatombohan'ny faminanian'ny 310 andro na taona ihany koa. Ao amin'ny faminaniana miavaka, Daniela dia naminany fa hatramin'ny ivoan'ny didany hanamboarana sy hananganana indray an'i Jerosalema ozy izy hatramin'ny Mesia dia isy 720 herinandro ara-paminaniana na ihany koa hoe 327 andro ara-paminaniana izany na taona ara-bakiteny. Satria ny fararan'ny taona 717 no nivoan'ny didy. Ireo 327 taona izany dia mihitatra hatramin'ny fararan'ny taona 720 amin'izao androntsika izao. Ny tena Mesia dia midika hoe ilay voahositra. Ny fararan'ny taona 720 taorianan'i Kristy no natao batisy Kristy ary nandray ny fanosorany fanahy. Taorianany nanaovana batisy azy dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga izy ny fotoana. Tamin'ny lohataonany taona 130 teo voan'ny herinandro farany ara-paminaniana, 3 taona sy tapany taorianany nanaovana batisy azy no nombonina tamin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Ny rafitra fanaovana fanatitra izay nanondra ilay zanak'olon'Andriamanitra dia ny farana tamin'ny sorona nataon'i Kristy teo Kalvari. Ny ao anaty teny izy ny tandindona ary ny tsahatra noho ny farany izy ireo sorona ary sy fanatitra ny rafitra seremonialy rehetra izany. Ireo 70 herinandro na ilay 730 taona natokana ho an'i Jiosy dia tapitra tamin'ny taona fa 430 niaraka tamin'ny fandavany sy ny ejona ny afatra ny filazantsara. Raha isorana amin'ny 310 taona izany ny 770 taona araka ny faminaniana dia 720 sy 10 taona no sisa hahatanterahany faminaniana. Dia mitondra antsika eo amin'ilay taona 470 sy 710 izany. Eo William Miller sy ireo adventista voalohany dia nino fa ny fitoerana masina izay voalaza amin'ny Daniela 9:4-10 izy dia ny tany. Ary ny hevitra izy ireo fa ho avy anadio ny tany amin'ny alalan'ny afo Kristy amin'ny taona 470 Raha fitinina ny lesonantsika androany dia manambara amintsika ireo fisotro ny ara-tantara izay nahafantarana ny daty io sy ny antony io daty io tsara ny alalantsika azy. Anaovantsika ihany koa fikarohana avy amintsika, avy amin'ireo zavatra nomena ireo ihany koa fa tsy hijanona ho mpandray fotsiny ihany isika fa ilain'Andriamanitra ihany koa ianao
manao fikarohana sy mamantatra sy manamarina ary afaka mametraka fanontaniana amin'ny zavatra tsy mazava indrindra eo amin'ireo zavatra no hazavaina rehetra. Ny rina dia hiasa ao am-pontsika ny Kristy. Ny fanahy masina anie ampitoetra antsika ary koa ahafantatra fa efa akaiky tokoa ny andro dia efa mila miomana tokoa isika tsirairay avy. Amen. I Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay iny amin'izany fampianarana nomenao anay izany. Misaotra ny amin'ny faminaniana tsy tianao tokoa izahay ivelona ao anatin'ny fahamaizinana na tsy fahalalana ny zavatra rehetra mety hitranga fa ampahalalana ny zava-misy any an-danitra, ampahalalana ny zavatra hisy eto an-tany ihany koa. Izany rehetra izany dia natao mba ahafahanay manana finoana tanteraka aminao, mangataka amin'ny fanahinao masina hitahiry izany finoana izany ao aminay sy hampiroapiroapy izany bebe kokoa hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.